Salama daholo androany isika dia ndondray raha hiresaka ny mahakasika ny fanambarana izay avy tany amin'ny Black Nadia izay nitondra ny Fanazavana mahakasika an'ilay hirany vaovao ary nararaotany tamin'izany moa nisaotra ireo mpankafy azy. Teo ihany koa ny Fanazavana avy any amin'ny BGMG izay nanazava ny ampitsopitsony amin'ny mahakasika inona marina ny atao hoe buzz satria mantsy naneho hevitra mahakasika an'izay Zoky Vonjy izay isan'ny mpanakanto manana ny lazany ihany koa no sady manager no arrangeur ary auteur compositeur ihany koa moa izany Zoky Vonjy izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy WATAWATA GASY. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Maro dia maro ny fanakianana izay nahazo any Black Nadia raha vantany vao namoaka an'ilay rakikirany vaovao iny. Tsy midika akory ilay hira hoe ratsy tena tsara dia tsara ilay hira ary zany ka tena hira kanto raha mbola samy hirany ireo mpanakanto ihany no asiana resaka izay hira vao navoaka ny Black Nadia izay satria amin'ny mahalarainy dislo any Black Nadia izay moa dia tena voafehiny tsara izay gadona slow izay ary miavaka foana moa izay Black Nadia izay rehefa mamoaka an'izay hira amina gadona slow izay. Ny rahantsika nahita moa iny hira izay navoaka ny Black Nadia iny izay hira slow tena kanto dia kanto zay ary vao ray andro monja namohany an'ilay hira dia efa mananika ny 1 million sahady ny vue an'ilay hira ao anatin'ny tambazotra Facebook sy ny maro hafa ao midika izany fa tena maro ny mpankafy an'izany hirany Black Nadia izany teo ihany ireo zay mpankafy azy efa hatramin'izay. Ao ihany koa ireo zay mpankafy azy voatsela izany hoe ireo mpankafy azy vaovao izany na ny olon-dehibe izany na ny tanora ary na ny ankizikely dia mahafantatra sy mankafy an'izany hirany Black Nadia izany avokoa. Ka noho ny fahitavany Black Nadia an'izay fankafizan'olona maro dia maro an'ilay hira vao navoaka an'izay dia nilaza tao ampejiny tao izy ary nisaotra anivoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka indrindra fa ireo zay mpankafy azy hatramin'izay mandraky tiany androany ao anatiny izay famoahany hira vaovao izay satria tena faly dia faly izy tao anatiny izay raha vantany vao nahita fa efa mananika an'izay 1 million sahady zay ny olona nijery an'ilay hirany vaovao izay. Ary nilaza ihany koa izy tao anatin'izay fa mifankatiava rivoaka malagasy fa tsy misy mahafantatra ny ampitso izy ka dian'izao dia mifankatiava tsara ary ialao ny lonilony sy ny adady lava isan-karazany ho izy fa ny fiainana efa fohy ity ka ndao mba hifankatia amin'izay sy hiray hina ary atsaharo ny fankahalana sy ny halakobika sy tsy tiako tarehy isan-karazany ireny fa tsy mitondra makaiza ireny hoy Black Nadia hatrany raha nampita an'izay hafatra ho an'ny voaka malagasy tsy ankanavaka izay ny tenany tao anatin'ny pejiny izay. Tao anatin'izay vidéo in'izay moa dia tsy nasiny resaka firy ilay mahakasika an'ilay hoe fisarahana na ihany koa mbola miaraka izay fa tsy dirantsika lalina moa ny amin'iny fa aferatokantrany izy roa mivady ao moa izay dia anjaran'izy roa ao ihany no mahafantatra an'izay. Mbola ao anatin'izay resaky ny zavakanto zay hatrany moa dia iaraha mahita sy iaraha mahalala fa nalaza be mantsy ilay resaka fanaovana hoe buzz mba hitadavana laza isan-karazany ho an'ireo artista kalaza toa andry Black Nadia sy ny maro hafa tato ato zay ka isan'ny nitondra ny fanamariana mahakasika an'izany ny mpanakanto Zoky Vonjy izay sady manager no auteur compositeur no sady efa sombavamboaka ihany koa moa izany Zoky Vonjy zany teo aloha ary isan'ny mamolavola an'ireo artista maro raha ho an'ny artista malagasy amin'izao fotoana izao moa izany mpanakanto Zoky Vonjy zany. Raha nilaza izy tao ampejiny tao ary nitondra ny sary fanambarana ny tamin'ny sary ny mpanakanto anisety moa no nasehony tamin'izay ary nilaza izy Zoky Vonjy tamin'izay fa izy ario raha fantatrareo zandro koa ho izy mpanakanto tsy tia ady aman'olona manaja tena izy tsy mitady buzz asehony fa tsy efeniny ny fitiavan'ny vadiny
tsara fitondrantena tokony ho atao modely ary tokony ho alentahaka ho an'ny zandry vehivavy mpihira avy afara. Bravo, grand respect zandry koa. Hoy izy mpanakanto Zoky Vonjy hatrany raha nilaza sy nidera any mpanakanto any sety moa izy tao anatin'izay pejiny zay. Marina tsy misy diso aloha izay voalazan'ny mpanakanto Zoky Vonjy zay fa maro ihany ireo mpanakanto vehivavy ary kalaza amin'izao fotoana izao fa tsy mba nanao an'izany resaka buzz isan-karazany zany mba hatongavana amin'izay resaka laza izay. Fa misy amin'izy ireny dia tena miaina ankahalalahana ary tsy anteritery ao anatin'izay fitrandrahana talenta sy ny famoahana hira tsara isan-karazany zay ary tsy voatery hanao buzz izy ireny vao tonga amin'izay fahalazana izay. Ka ny fehiny dia ataovy tsara ny hiranao ary fenoy hafatra izay tena mipaka any mivoaka tsirairay ao anatin'izay hiranao izay fa tsy maintsy tonga aminao izay fahalazana izay. Ary ao anatin'izay dia tsy mila hanao buzz isan-karazany ianao fa tonga ilay laza satria ny zavatra ataonao rehefa matianina sy tsara ary matipaika tsara dia tsy maintsy ankafizin'olona foana. Manoloana an'izay fanao ankevitra ny Zoky Vonjy sy mahakasika any mpanakanto ao anatin'izay buzz zay mo dia nilaza ny heviny ihany koa ny mpanakanto BGMG izay somary mafonja moa ny hafatra izay nataony raha nilaza ny fanazavana izy amin'ny atao hoe inona tokoa ny hoe buzz. Ny tena atao hoe buzz dia tsy fironina fa tonga ho azy zavatra tsy nampoizina na ratsy na tsara. Ohatra raha zavatra ratsy dia hainy no nanakonazy fa rehefa zavatra tsara dia hainy no nanararaotra azy. Rehefa ny fironina dia efa tsy buzz izay. Ary ny fitondrantena zany tsy tsaraina eto amin'ny Facebook fa samby manaja tena, samby amin'ny video likisany rehetra eto amin'ny Facebook eto. Ohatra ny tehitifitra any mamany zanako mantsy anareo zany hoy mpanakanto BGMG raha nilaza ny heviny mahakasika an'izay buzz zay. Ilay mamany zanany tiany ho lazaina eo moa zany tsy iza fa i Black Nadia izay ilay mamany zanany tiany ho lazaina eo satria mantsy raha vantany vao niteraka any Bradley mantsy Black Nadia tamin'ireny fotoana ireny dia maro sahady no nandesy sion-dresaka isan-karazany amin'ilay hoe toa mitovy any BGMG ty zaza ty sy ny maro hafa ka maro tamin'ireo mpankafy no nilaza hoe sao dia raha mba nangalangalam-pihinana tany raha i mama Blende sy lehilahy manambola ka izay nahatonga avany Bradley tahaka an'izao ho izy ireo ka nanomboka teo dia lasa mifampisankisanky izy roa amin'ilay hoe mamany zanako sy ny babany zanako fa tsy voatery akory zay fa hoe tsy maintsy zanaky ny BGMG i Bradley fa amin'ny maha-piara-miasa izy ireo ao anatin'izay muzika izay dia tsy maintsy mandeha moa izay resadresaka ambiance isan-karazany ao anatin'ny tontolon'ny muzika izay ka tahaka ny olon-drehetra miaina eny anivon'ny fiarahamonina eny indraindray mba mifampisangisangy ihany. Mazava angamba ny tiany BGMG ho ampitaina amin'izay hafatra mafonja izay nataony tao anatin'ny commentaire tao amin'ny pejiny Zoky Vonjy zay fa tsy ao amin'ny Facebook ho izy no hitsarana ny fitondrantenan'olona tsirairay ary tsy ao ihany koa no hitsarana olona anankiray hoe manambola satria matetika ny ao amin'ny Facebook ao dia samy miezaka manao vantara daholo ny tsirairay ary samy miezaka maneho an'izay fifankatiavana izay ihany koa ho an'ireo olona izay tia maneho an'izany ao anatin'ny Facebook ao fa nefa ny any ambadika any tsy misy mahafantatra izay miafina ao anatin'ny zorotrano efatra ao. Izay sy zay moa no masaka azonareo tao anatin'ity video ty tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay ho alefanay isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.